mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika afaka malalatra ty talata fa 7 ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ny sampana sekoly alahatra ho antsika ry avako dia ny firazan'ny tsaramasina araka ny marika toko 12 andiny 7 ka hatramin'ny 7 marika toko 12 andiny 7 ka hatramin'ny diny 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sadsio zay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe mpampianatra Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandralahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahiny ampakatra azy hiteraka hamelo maso ny rahalahiny. Nisy 7 rahalahy ary ny zokiny napakabady dia maty momba, ary ny faharoa napakatrina vehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany koa, ary izy 7 rahalahy dia samy maty momba avokoa, koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadiny izy moa raha vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy taminy tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra zao va no mahadiso hevitra anareo, fa amin'ny hitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na avoaka-pakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra izy, ka ny amin'ny ananganana ny maty tsy mbola novakianareo va ny eo amin'ny bokin'ny Mosesy ao amin'ilay teny milaza ny voaroy dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa any velona koa diso indrindra ianareo. Ray masino manomasinana fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny sadseo ry havako dia ny fanohitra tamin'ny fariseo ao amin'ny soratra masina. Ny fariseo dia nino ny fitsanganan'ny tenan'ny maty, nino ny fisian'ny anjely, nino koa ny fisian'ny devoly. Fa ny sadseo tsy zay, ny sadseo sady tsy nino ny fisian'ny anjely no tsy nino raha teo koa ny fisian'ny fitsanganan'ny tenan'ny maty. Ary dia taorin'ireo fanontaniana nataon'ny fariseo hamandrika an'i Jesosy momba ny andoava-ketra, nandoavana vola ho an'i Kaisara, hetra ho an'i Kaisara, dia nametra-panontaniana indray kosa ny sadseo. Rehefa avy namandrika nametraka fanontaniana somary fandrika an'i Jesosy ny fariseo sy ny Herodianina dia anjaran'ny sadseo indray zao no nametraka fanontaniana fandrika an'i Jesosy, ary le fandrika dia teo amin'ny lafin'ny fotom-pinoana. Teo amin'ny fariseo sy ny Herodianina dia lafin'ny politika ilay fanontaniana, ny hetra momba an'i Kaisara. Fa amin'ity marika ity kosa 12 dia toko 12 dia 12 dia teo amin'ny lafin'ny fotom-pinoana, teo amin'ny lafin'ny soratra masina, tia hitsapa ny fahalalinan'ny tsain'i Jesosy, ny fahafantaran'i Jesosy ny soratra masina ny sadseo, ary nampiasa ny soratra masina mihitsy momba ny Levi raha zany hoe momba n'ilay hoe rehefa maty dia maty ny anankiray dia mitondra loloa mandra-pahatonga ny hoe satria tsy tsara raha ohatra ka tsy miteraka ny olona dia mitondra loloa zany fomba fanao. Hitantsika any amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 5 dia hoe iza ny vadina vehivavy amin'ireo 7 rahalahy zay ny fandimby ho vadiny. Iza ny vadiny rehefa maty izy any amin'ny fitsanganan'ny maty. Dia notondroiny Jesosy mazava tsara manao hoe tsy fantatrareo ny soratra masina, ary ny tsy fahafantarana ny soratra masina no matetika sy ny herin'Andriamanitra dia mampadiso hevitra indray eritreretina hoe marina tena marina ilay zavatra inona kanefa diso satria tsy mifanaraka amin'ny tsy fahatankarana ny soratra masina. Eto ary dia mazava tsara ny tenin'i Jesosy. Any am-pakana no Jesosy zany hoe any fitsanganan'ny tenan'ny maty dia tahaky ny anjelin'ny olona. Momba ny fanambadiana no nakan'ny sadseo ohatra hoentina nazavana momba ny hoe ny fitsanganan'ny tenan'ny maty misy ve sa tsisy. Dia hijanona ny fanambadiana aloha antsika ny tapany voalohany. Jesosy zany dia manazava manao hoe
ny fanambadiana dia eto ambonin'ny tany tahaky ny anjelyntsika rehefa ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka mantsy ny kristiana mira-panontaniana manao hoe de ahoana tokoa moa zany a rehefa ny an-danitra mbola mifankafantatra ve mpivady, mbola miara-monina ve mpivady, mbola ohatran'izao henantsika zao ihany ve nenan'ny mpivady, mbola sy ny sisa rehetra. Fifandraisana manahoana no ifandraisan'ny mpivady rehefa ny ambadiky ny fahafatesana mbola amin'ny fitsakana tena maty, mbola mitohy ve zao endriky ny fanambadiana henantsika zao. Dia Jesoa eto no manazava manao hoe tsy zany ange ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ange, tsy hoe ity fiainantsika ity ihany no averiny. Zany hoe tsika zao rehefa miala etika modimandry de tsy hoe mamerina an'le fiainantsika eo ambadiky ny fahafatesana tahak'izay inonony tolo malagasy ohatra na ninony reo fivavahana tranainy rehetra hoe rehefa maty ny olona de ampiarahana aminy ny tehany, de ampiarahany aminy ny pipany, de ampiarahana aminy ny satroka ndraindray, de ampiarahana aminy ny famantaranandro, de fa hoe sao de ilainy any ambadiky ny fahafatesana any ny tehina, sao de ilainy any ny firavaka ny sao de ilainy any de ndraindray raha ampiarahana any hatramin'ny hoe sao de ilainy any ny solonify fa avy ampiarahano aminany sy ny sisa rehetra. Tsy hoe fanohizana ny fiainana eto amin'ity tany ty akory ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Ary zay ny tiany tombo takatritsika manao hoe tsy lafin'ny materialiste ohatry zany ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Tsy hoe manohy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ny mpivady ka dia mitohy ihany zany ao ambadiky ny fahafatesana. Raha izany dia tsy fiainana le fiainana. Satria ray misy mpivady mielanelana 20 taona ny fahafatesany, ndraindray mety mielanelana 30 taona, mety mielanelana 50 taona azy, de ahoana le anankiray any ambadiky ny fahafatesana any ambadiky ny fahafatesana fotoana fitsakana ny tenany maty, na no mamarina koa ny ambadiky ny fahafatesana ny fiainana mandrakizay, de ahoana izy raha ohatra ka mbola mitohy le fiainana, de ahoana zany izy any mandeha rery izy any sy ny sisa rehetra. Raha vao lalafiny hoe eritreretitsika amin'ilay fiainana ety amin'ity ainantsika ty no anaovantsika projection na anaovantsika hoe ohatran'iny zany ny fiainana any ambadiky ny fahafatesana, dia diso hevitra isika io Jesoa. Diso hevitra isika fiainana hafa mihitsy ny any ambadiky ny fahafatesana. Saingy io fiainana hafa io koa nefa tsy hoe fiainana tsy mahafinaritra, satria mahafinaritra ny fiainana eto am'izao tontolo zao, de ahoana zany de tsy hitanjanako ve zany, de tsy afantatra janako tsony ve zany, de tsy afantatra mivadiko tsony ve zany, de mety tsy afinaritra nge zany. Tsy zay. Ny eto aza mahafinaritra, hodidin'ny vady aman-janaka isika, hodidin'ny ray-tapo isika, hodidin'ny fianakaviantsika, de mahatsiaro finaritra ery. Eto aza mahafinaritra rehefa miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny tapaka sy ny namana, miaraka amin'ny rosakaiza tiana, mainka mofa miaraka amin'ny vady arak'izay mahasaro-piaro ny saditseo eto. Eto aza mahatsiaro raha mahafinaritra zany tsika amin'ny fotoana sasatsasany, mainka mofa any ambadiky ny fahafatesana rehefa miaraka amin'ny Jesoa, de azo antoka fa ho mahafinaritra lavitra noho zany, satria sy ohatry ny apôstôly Paoly de manao hoe ny tsara lavitra noho ny eto am'izao tontolo zao. Mety tsy takatritsika mazava ho azy, tsy takatritsika ny atsipiriany zay mety ho fifandraisan'ny mpivady any ambadiky ny fahafatesana. Ny azo antoka aloha de tsy fifandraisana iterahana arak'izay mety ho nataon'ny fanoaran'ny sadiseo teto. Tsy hoe fifandraisana mety am'izay endrika hitantsika azy ankehitriny, tsy zay loatra. Fa zao fifandraisana zay tahaky ny anjely ho Jesoa, fifandraisana azo antoka fa mahafinaritra, na de tsy takatry ny saitsika aza. Ny zava-dehibe dia ny fahatriky itsika fa ny tsara lavitra ny miandry atsika any ambadiky ny fahafatesana. Ny finoatsika fa any ambadiky ny fahafatesana de mahafinaritra lavitra noho zay mety ho fifandraisana hitantsika ety ambany masoandro. De toko atsika zany rehavako malala io lay tenenin'ny Paoly Koritianina voalohany toko 7:10 manao hoe sombotsombony ny fahalalantsika, tahaky ny valavahana mitafitafo lay teolojiana malagasy zany kare pasteur ave manahaka Jean. Rehefa mitafitafo ny varavahana ozy ka ataovy hoe mitafitafo zany hoe misokatra apahany, dikany hoe mitafitafy tsy misokatra feno. De raha mitafitafo ny varavahana ozy de zao tsy mahita ny ao an-trano manontolo mihitsy ianao. Fa ny varavahana mitafitafy de zao hitanao hoe misy entana ao an-trano, mety tazanao hoe misy olona mandehandeha ao an-trano, fa tsy hitanao mihitsy ny manontolo. Zay ny varavahana mitafitafy. Ary tahak'izay koa izy ny soratra masina dia
nanokatra varavarana mitafitafo atsika afataratsika ny fiainana mandrakizay ahatonga atsika angetaeta ho ao am'le fiainana mandrakizay fa izao sombitsombony ihany zany toy ny varavarana mitafitafy fa rehefa anyoriana any dia ho tonga ny tanteraka ka mpahafantarina atsika avokoa ny zavatra rehetra tsy hoe faharatsy-panan'andriamanitra raha tsy hampahafantarina atsika dolo ny zavatra rehetra tsy takatra n'izay tsika nge zany tsy mbola zava-dehibe amintsika zany matotsina hampahafantarin'andriamanitra saingy zay fa zay nomen'andriamanitra atsika de ampy inotsika ampy ahatonga atsika ho linaka ho ty ibanjina lay fanjakan'andriamanitra lay varavarana mitafitafy misokatra manao hoe misy ny fiainao ambadiky ny fahafatesana misy ny fitsakana ny tenany matika izao mieza manao ny tsara minoa an' Jesosy tompo sy mpamonjy minoa ny fandresen'ny fahafatesana minofa zanak'andriamanitra izy dia ahitsy zany fiainana mandrakizay zay nampanatenay no hany mino zany ianao fa ny faharoa zay atsaon'i Jesosy ko eto ny hoe ny any ambadiky ny fahafatesana de ny fitsakana ny tena maty de fiaina mahafinaritra mihitsy fa ny faharoa zay asehony koa teny hoe zao koa no izy isy fitsakana ny tenany maty fa Andriamanitra dia Andriamanitry ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty fa meno amin'ny rivo voalohany ihany ny Sadiseo any dia nino fa tsisy fiainana tsony ao ambadiky ny fahafatesana hoe rehefa maty ny olona de maty tsy misy fiainana ny ambadiky tsy misy fitsanganany tena amin'ny maty de am'izay fotoan'izay tsisy valiny ny atao eto ambonin'ny tany any zany ny olona ny mahazo ny valiny dia ahoana ny ambadiky ny fahafatesana dika teny hoe tsy Andriamanitry ny maty Andriamanitra fa Andriamanitry ny velona de zao any ambadiky ny fahafatesana mbola misy fahavelomana nahoana no nitononon'Andriamanitra tsara ny hoe izaho n'Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba zany hoe velona ao amin'Andriamanitra milaza akehitriny io milaza hoe izaho akehitriny zao a dia Andriamanitra Abrahama izaho akehitriny zao a de Andriamanitra Isaka izaho akehitriny zao a de Andriamanitra Jakoba zany hoe velona ao amin'Andriamanitra zany Isaka sy Jakoba ary Abrahama amin'ny fitenenany itenenany Andriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ilay romemy rehetra hoe Exodosy toko fahatelo tsy hoe tsy hoe maty zany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de adinon'Andriamanitra izy tsy zay ny dikany fa ny dikany hoe velona izy ankehitriny ary ao amin'Andriamanitra izy Andriamanitra dia tsy Andriamanitry ny maty zany hoe ny olona rehefa maty de tsy hoe miditra ao anatin'ny fanadinoana izy ka tsy tadidin'Andriamanitra fa efa-jato taona teorinan'izay nahafatesan'ny Abrahama Isaka ary Jakoba no miresaka amin'ny Mosesy Andriamanitra mampatsiaro Mosesy hoe Andriamanitra Abrahama Isaka sy Jakoba zany hoe tsy adinon'Andriamanitra efa-jato taona lasa izy telo mianakireo ilazana fa Andriamanitry ny velona izy zany hoe velona ao amin'Andriamanitra izay rehetra mino velona ao amin'Andriamanitra izay rehetra andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny be deabe ny fampianarana filozofika isan-karazany am'izao andro natsika izao miresaka amin'ny hoe eto ambonin'ny tany ihany ny fiainana tsisy fiainana ny ambadiky ny fahafatesana velona eto ihany ny mandray ny fiezahana rehetra fa ny ambadiky ny fahafatesana de tsisy ininona tsony ary rehefa tena jerenao de ireny olona mino nataotsika hoe miresaka ny mieritreritra ny fiainana ho eto ambonin'ny tany reny ihany reny ny tena manimba zavatra eto am'ty zao tontolo zao ty Salamandry Hitlera reny manao herisetra ny olona mieritreritra manao eto ihany ny fiainana ny olona mieritreritra manao hoe tsisy fiainana ambadiky ny fahafatesana tsy misy zany fitsakan'Andriamanitra zany manarana fo amin'ny ratsy manarana fo amin'ny fanimbana sy ny tahaka zany reny ny manimba ity zao tontolo zao ty sanatriny zany tsy hoe mitsara olona isika fa raha ohatra ka olona mieritreritra sy resy lahatra fa mbola iona amin'Andriamanitra de tsy maintsy hitandrina izy ary isika kristianina de resy lahatra fa ny fiaretatsika ty mbany masoandro ty ny faharetatsika amin'ny finoana ny faharetatsika amin'ny aritra manao ny tsara dia misy dikany satria manatena fiainana mandrakizay isika raha ohatra ka eto ambonin'ny tany ihany a no andraisana ny valipity dia tsisy evy ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty afaka malala matoy isika maharitra manao ny tsara de satria tsika resy lahatra fa mbola ho avy ny fotoan'andro hijinjatsika raha tsy reraky sika
raha ohatra ka tsisy valiny ratsy atao tenanao ratsy daoly ny olona rehetra fa fantatsika rehetra fa tsy maintsy misy valiny ny ratsy atao ary misy valiny ko ny tsara atao de zay mahatonga ny olona miaritra miezaka manao ny tsara miezaka miorina manao ny tsara satria fantatritsika fa zaho miandry atsika le fitsanganany tenany maty le fiainana vaovao ka hitenena amin'ny tompo hoe tsy Andriamanitra Isaka ihany izy na Andriamanitra Jakoba ihany na Andriamanitra Abrahama ihany fa Andriamanitra ao koa tsy adinon'Andriamanitra isika ry havako ary io no mahatonga atsika manohitra ny filozofia Nietzsche ohatra Nietzsche de fatatsika fa mieritreritra ny hoe isan'ny filozofia namiratra tamin'ny fotoan'andro ndresaka momba ny moral sy ny tahaka zany fa izay nampiavaka Nietzsche dia ny fitsipahana ny fivavahana kristiana ary misy fotoana raha moa milohany mihitsy ny kristiana manao hoe hafahafa ny kristiana izy manondro ny kristiana hoe ny kristiana ozy ny tsy mieritreritra ny tany satria mieritreritra ny lanitra ary toy ny olona manana statut anankiroa manana firenena anankiroa izy ozy de ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ihany ny rarahiny fa ny tany tsy rarahiny satria mibanjina ny fanjakan'ny lanitra izy de zao tsy mirarahany eto ambonin'ny tany izy zay hoy Nietzsche rehefa malala mifanohitra am'izany mihitsy raha nisy teo amin'ny tantarany zao tontolo zao miezaka miaro ny tany zay rehetra eo aminy miezaka mitondra soa miezaka mikolo ny tontolo iainana de ny kristiana hafahafa be raha kristiana mieritreritra n'zany hoe tsy mieritreritra ny eto ambonin'ny tany tena fivavahana diso zany fa itsika de mieritreritra hoe misy ny fiainana eto ambonin'ny tany mitandrina ny tontolo iainantsika tany honenatsika omen'Andriamanitra honenatsika any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy de satria n'Andriamanitra de mpitantana sika de tandrematsika tsy raha kristiana manimba ny tontolo iainana raha kristiana manimba ny asan'Andriamanitra mamperitreritra fa izao tena kristiana mitoetra eto ambonin'ny tany mitongotritsika mitandrina ny zavaboarin'Andriamanitra mitandrina zay nataon'Andriamanitra ho atsika fa izao kosa mibanjina ny fiainana mandrakizay araka ny teneniny Paoly manao hoe ny eto ange vetivety ihany ny eto ange fitopolo taona sy valopolo taona hoy ny filazan'ny Salamo azy fa ao kosa lay mandrakizay de rariny sy itsiny raha ohatra ka mitandrina ny eto amin'ity tany ity isika fa ny masotsika de any amin'ny fiainana mandrakizay ko satria any lay misy tsy natao tanana iandrasan'ny tompo atsika lavako malala ahatra roa lehibe zany ny tiany Jesosy takatritsika amin'ny tediny tsotra masiny ty de zao miandry atsika ny fiainana mandrakizay miandry atsika ny fitsanganany tena amin'ny maty raha mitoetra amin'ny finoana isika raha mitoetra amin'ny finoana isika mitoetra amin'ny fahatokinan'Andriamanitra isika de zao mahatoky isika ny soatra masina fa raha miara-miaritra aminy isika de miara-belona aminy ko no zany dia manana faharetana amin'ny finoana manana faharetana amin'ny fivavahana fa ny faharoa lehibe zay tsoahana koa am'ty bokyny filazantsara marika toko faharoa ambin'ny folo ity de izao raha toa ka mino ny fiaina mandrakizay ianao de aza afindra hoe ny fiainana eto ambonin'ny tany no fiainana any hoe de mbola mihinam-bary zany any de mbola mandro sakafo ve any de mbola mitoto vary ve any de mbola lomano ve any tsy zay loatra mety ho zany mahafinaritra anao fa izao mahafinaritra lavitra noho zany ny fanjakan'Andriamanitra dia mpanjino ary ny fanjakan'Andriamanitra zay ovatanina fa mitoera amin'ny finoana fa izay rehetra mino zay rehetra maharitra araka ny tenin'ny apokalipsy hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satrim-poninahitra ao ary aoka ho mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao de omeny Jesosy anao satrim-poninahitra fiainana ivavakisika tompo am'zoranao zahay noho ny amin'ny zotra masina zay manazava aminay fa fiainana miaraka aminao Andriamanitra ny ao ambadiky ny fahafatesana sy ny fitsanganany tenany maty misaotra tompo fa mampanantena lanitra ho anay ianao mampanantena fiainana mandrakizay ho anay ianao ka na mahafinaritra anay aza ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty de tsy avelanao anorina ny fiainana eto zay fa mandalo ihany ty zao tontolo zao ty amindreo fozy tompo mba hibanjina ny eo ambadiky ny fahafatesana de zay andrasanao anay mbola eona aminao zahay
mbola ivantanao amin'ny fanjakanao zahay. Rehefa vita zahay azakazaka ary miandry ny tenenanao manao ery mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mivavaka izay tompo, omeo faharetana amin'ny fanaovana ny tsara, omeo faharetana amin'ny fanomponanao, omeo faharetana amin'ny fitiavananao Andriamanitra. Eo ny fahasarotana, eo ny tsy fahatakaranay aza indraindray zay mampadiso hevitra anay mihitsy aza ny tsy fahatakaranay ny teninao, de omeo fahazavan-tsaina zay tompo, atakatra ny teninao, ary am'izay tsy takatray dia ny fanahinao masina nazava ty anatinay, ary tao am'izay hitoetra betsaka ao aminao Andriamanitra. Jereo ny tokantranonay Jesoa, jereo ny asan'ny tananay, amarino ny teninao fa raha ny zanaka ao sy ny asan'ny tananao de adidinao ihany. De amin'ny toera ty amponay Jesoa ho fifaliana isan'andro ny fiainanay, amin'ny anaranao Jesoa, amen.